Zantsika hatreo eo amin'ny sehatry politika efa ivadika eo amin'ny pejiny vaovao afantanteraka kosa isika manomboka eto. Vokatry ny zava-misy eto amin'ny firenena dia misy amin'ireo mpizahatany izay nanafoana sady ny famandria-toerana efa nataon'izy ireo ho an'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra noho ny fanahiny izy ireo ny isian'ny korotana eto amin'ny firenena. Dia ho jerentsika ary ny sary mirakitra izay. Raha ny fantatra nandritry ny andro famaranana ny ITM na ny International Tourisme Fair 2024 dia misy ireo kampani mpitaterana izay naharay fanafoana na famandria-toerana ho an'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra. Nanamafy ny filohan'ny filakevim-pitantanan'ny ONTM fa maro ireo anjo voaran'ny mpandrarà eo amin'ny sehatry ny fizahantany avy amin'ireo vahiny mikasa ho avy etỳ Madagasikara manontany ny zava-misy marina. Lafy teo ny tapakila makaty Madagasikara raha oharina amin'ny firenena hafa ka misalasala ireo mpizahatany izay te hanana antoka 100 fa hizotra soma tsara ny fivanianany eto amintsika. Raha vao misy ny savorovory politika eo amin'ny firenena dia mihemotra avokoa ny mpizahatany sy ny mpampiasa vola vahiny raha ny fanamariana noety ny minisitry ny fizahantany ny fitanterana sy ny fizahana ny toetrandro. Raha mikorotana antsika eto tsisy ampamatsy vola ho tonga eto amintsika zany, tsisy mpizahatany tonga eto zany, tsisy manana tsy fantatry mampalahelo le izy, mampalahelo satria tompon'andraikitra politika manao an'le izy dia mampalahelo. Zany foana ve no iainana eto araka ny teneniko fizahantany ane ka tsy resaka touriste tonga eto ihany. Misy ny resaka création d'emploi ao anatin'io, rentrée de devise ao anatin'io. Misy ny fivarotana reny artisanat mamelona olona maro zany dia ho simbaina ho potehana noho ny tsy fankazahoana amin'ny lafiny politika. Zay aloha zany raha ohatra ka amin'ny mahatokona andraikitra fanjakana amin'izany dia tsy manaiky an'izany mihitsy, tsy manaiky an'izany na oviana na oviana ary tsy iray tsy kombakomba amin'ny olona tady hanapotika an'ity firenena ty. Voalazan'ity farany fahasimbaina foana ny toe-karena noho ny raharaha politika ka tokony iray feo ny mpanao politika mba hanarina ny firenena. Izany mahazo tombona amin'ny fikontana eto ampitany sy firenena. Izany mahazo tombona amin'izany sy reto opérateur touristique reto no mahazo tombona amin'izany. Sy ireo olona miezaka isan'andro maraina alina miasa no mahazo tombona amin'izany fikontana ny firenena amin'ny lafiny politika zany. Ka tokony hiezaka amin'izay zany ny vahoaka malagasy ny tompona andraikitra rehetrarehetra indrindra fa zay mpanao politika tokony iray feo hoe ndao amin'izay anarina nyty firenena ty, anarina miaraka nyty firenena. Misy filoham-pirenena vidy io, misy fiara-miasa efa matotra miaraka amin'ny mpiara-monina rehetrarehetra, misy fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina ndao ampina rehetrarehetra ametsaka ny tontolo fanaovana fandrarana madio malala. Ny filohan'ny filakevim-pitantanan'ny ONTM Eric Colère dia maniry ny isian'ny fahendrena eo amin'izay sehatra politika izay mba ahafahan'ny sehatry ny fizahantany miroborobo. Ny sabotsy lasa teo dia nanamafy Julien Lepers izay nitafa mivantana tamin'ireo tompon'andraikitra samihafa nandritry ny ITM fa ho avy etỳ Madagasikara mandritry ny Festival des Baleines izay ho tanterahana any Sainte Marie amin'ny volana Jolay 2024.